Fifaliana indray no hiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy voatery ho fantatra mazava ny lalan'Andriamanitra. Andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Baiboly, ao amin'ny Exodosy 7:17-7 izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no miseho: rehefa nalefan'Andriamanitra ny olona, dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny Filistina izy, na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra: andao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa notarihan'Andriamanitra ho amin'ny lalana mahazo ny hevitra amoron-dranomasina mena ny olona, ary voamana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Notarihan'Andriamanitra. Misy zany izay fitarihan'Andriamanitra izay. Tsy voatery ho araka ny sainantsika akory ny fitarihan'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia manana ny fitarihany manokana mihitsy ny olony. Eto dia mahitsika ry havana fa tao an-tsain'ireto zanak'Israely ireto dia hoe andeha hanivaka. Raha niala avy tao amin'ny tanin'ny fahababoana izy ireo, raha niala avy tao a Egypta, dia nieritreritra mihitsy izy hoe akaiky kely ny lalana, ity misy lalana anankiray akaiky kely, dia tsika tonga dia hanivaka eo. Fa tsy izay nefa ny tao an-tsain'Andriamanitra. Hafa mihitsy rehefa ny planin'Andriamanitra sy ny fihevitr'Andriamanitra momba ny fiainanao io. Tsy araka indraindray, tsy araka izay heverinao, indraindray tsy araka izay saintsaina, fa manana lalana hafa mihitsy Andriamanitra zany, mahita lalana hafa mihitsy. Izay ilay irantsika hoe waymaker, izany hoe mpanao lalana izy, mpanao lalana, mpanao fahagagana. Lalan'Andriamanitra zany dia hafa mihitsy ny tarihana ny zanak'Israely, satria fantany vao avy tao amin'ny fahababoana, fantany vao avy nijaly, efa nijaly nandritra ny 300 taona, dia mbola hijaly koa ve? Raha hita ady, tsy mety zao izy Andriamanitra, fa andao ny olona hanenina ozy raha mahita ady, fa zao no zavatra ho ataoko. Hoy Andriamanitra hoe andeha izy ho tarihiko amin'ity lalana anankiray. Tsara dia dia amin'izay tsisy ny fimonomonomana, amin'izay mba ho zatra ady koa izy ireo, zatra fizan-toetra, satria miaraka amin'Andriamanitra tsy voatery hoe milamina be foana ny fiainana, fa hafa mihitsy ny fitarihan'Andriamanitra. Izany hoe tiako ampara zany dia hoe tian'Andriamanitra, hiankina amin'Andriamanitra ianao no tena marina, fa tsy tonga dia hoe misy lalana tonga dia mazava be hoe zao ny amin'ny planin'Andriamanitra ny fiainanao, zao. Tsy tonga dia mazava be ohatr'izay, fa tian'Andriamanitra ianao zany hoe hoentina tsy moramora hanenefitra any, dia hita zavatra maromaro any ianao, atonga anao atoky an'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny, fa vitan'Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny tonga dia nampanivaka ny zanak'Israely teo akaiky kely teo, tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana. Dia ohatr'izany koa ny amin'ny fiainanao, vitan'Andriamanitra tonga dia mikarakara ny fiainanao, tonga dia sy miracle vetivety tonga dia tafavoaka ianao. Fa tsy izay nefa ny tian'Andriamanitra atao, manjary lasa mitoky amin'ny sainao manokana ianao, lasa mitoky amin'ny harena, mitoky amin'ny vola, mitoky amin'ny olombelona izay mety hanampy izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia tsy tian'Andriamanitra hiantehitra be amin'ireo, tsy hoe tsy ilaina akory, tsy hoe ratsy akory, fa tena tsara be miankina amin'olona, tsara be manana relation amin'olona, tsara be mahazo opportunité amin'ny asa, amin'ny hevitra, amin'ny zavatra rehetrarehetra, tsara be zay. Fa ny fihevitr'Andriamanitra nefa dia hafa mihitsy. Dao ny vakintsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia, mbola manamafy Andriamanitra. Isaia 5:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny fihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny avon'ny lanitra no ny tany, no avon'ny lalako no ny lalanareo, sy ny fihevitro no ny fihevitrareo. Hitanao amin'izay, tahaka ny avon'ny lanitra sy ny tany no ny lalanareo, no avon'ny lalako no ny lalanareo, sy ny fihevitro no ny fihevitrareo. Zany hoe zavatra samy hafa mihitsy zany. Zay mahatonga antsika tokony hoe hanaiky foana ny fitarihan'Andriamanitra, satria tsy hitovy amin'ny eritreritrsika mihitsy. Ka rehefa tsy hitovy amin'ny eritreritry ny olona mantsy ny fitarihan'ny Tompo, dia raha tsy mahatakatra tsara an'izay hoe hafa mihitsy zany lalàn'Andriamanitra, dia tonga ilay fimonomononana, dia tonga ilay fanomezan-tsiny. Dia izany zavatra izany nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nisy fotoana
Josoa atao amin'ny Josoa toko fasivy andiny fefatra ambin'ny folo dia nandeha tamin'ny hevitra ny fisainany manokana Josoa fa tsy mba nandeha tamin'ilay planin'Andriamanitra na ny fihevitr'Andriamanitra ny amin'ny hitondran'ny fiangonana. Dia andao ny vakitsika ny Josoa toko fasivy andininy faefatra. Dia nanao hafetsena kosa izy ireo ka nandeha ary nody iraka ka nitondra lasaka tonta na sampiny teo amin'ny borikiny sy ny hoditra misy ranom-boloboka tonta sady tritra no fehezina ary kapa tonta sady mitampitampina teo amin'ny tongony ary lamba tonta no mitafiny ary efa maina sy bobongolo ny mofo rehetra zay vatsiny. Ireo gibeonita zany reto, gibeonita zany hoe lalana hatelona miaro eo amin'ny zanak'Israely, mitombony zanak'Israely ireo eny Takary. Ary dia nakany amin'ny Josoa teo amin'ny Toby tany Gilgala izy ireo ka niteny tamin'ny Israelita ka nanao hoe avy any tany lavitra izahay ko ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary hoy ny lehilahy tamin'ny Israely tamin'ireo ivita ireo, angamba mponina atao aminay ihany ianareo ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy ireo tamin'ny Josoa, mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa tamin'ny iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo tamin'ny avy any tany lavitra indrindra izahay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa efa renay nilazany sy izay rehetra nataony tany Egipta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafin'ny Jordana, dia Siona mpanjakan'ny Epsona sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny olona sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe mitondrà vatsy eny an-tananareo ho any amin'izay ale dia mandehana hitsena azy ka lazao amin'ny hoe mpanomponao izay ko ankehitriny manaova fanekena aminay. Andiny fefatra ambin'ny folo lavabe le izy fa itsika minonika ny andiny fefatra ambin'ny folo mba tsy hampamona aminay hitsoatsika amin'izay zany lesony. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo nefa tsy nanontany torohevitra tamin'ny vavan'i Jehova izy. Josoa teto zany dia tsy nanontany an'ilay fitarihan'Andriamanitra mazava, tsy nanontany an'ilay tena fitarihan'ny tompo Josoa teto, fa avy hatrany zany dia nandeha tamin'ilay fisainana izy, avy hatrany zany dia nandeha tamin'izay zavatra heveriny fa mety. Dia vokatra izay zavatra izay dia nanjary lasa tsy normalina zany le fandehan'le lasa tsy normalina zany fandehan'le fampihavanana tao amin'ny zanak'Israely. Tsy normalina satria voafitaka tanteraka, mieritreritra hiavana izy nefa voafitaka tanteraka. Ay reto olona reto ke olona eo akelikely eo dia namitaka azy satria tsy mba nanontany an'Andriamanitra. Maria le teny hoe ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo. Josoa zany anisany naka ny vatsin'ireo, nitondra sy ny hoditra tonta izy ireo, nitondra mofo bobongolo, nitondra kapa efa voatampitampina, nanao hafetsena. Dia nefa tsy nanontany torohevitra tamin'ny vavan'i Jehova izy, tsy mba nifantarana zany le planin'Andriamanitra hoe aiza ho aiza amin'izao moa zany le fitarihan'ny tompo, aiza ho aiza amin'izao moa zany lay hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako. Indraindray tsika ry havana eo amin'ny fiainana dia tsy mba manontany an'Andriamanitra mihitsy hoe inona zany no tena programan'Andriamanitra ny fiainako, na manontany ihany fa tsy dia matoky loatra na tsy matohy an'Andriamanitra. Indraindray tsika dia mieritreritra hoe za mivavaka zany aloha tena atao faralan-kevitra zany rehefa tena tsy hita tsony zay lalakombana zay vao mivavaka hoe mba mivavava sao dia mivavaka amin'ny mampivahana io sao dia mivavaka amin'ny mampasitrana an'io sao dia mivavaka ny mba mampiala an'io asan'ny demonia io any amin'ny faralan-kevitra sy any amin'ny faralan-asa any zany voapetraka ilay fivavahana, fitadiavana, fitarihan'ny tompo. Fa mety hihatra amin'ny vola, mety hihatra amin'ny havana, mety hihatra amin'ny olo-pantatra, mety hihatra amin'izay zavatra rehetrarehetra azo hianteherana, tsy ratsy akory ireny, fa tsy izay ny tena tokony prioritaire fa tokony manontany an'Andriamanitra. Ny Josoa teto dia nataony secondaire na zavatra faharoa ilay fitarihan'Andriamanitra na ilay fihevitr'Andriamanitra. Kanefa raha ny tena marina, Baiboly dia miteny manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Izany hoe ilay vavaka zany sy ilay fangatahana torohevitra avy amin'Andriamanitra sy ilay
fisaintsainana ny lalan'andriamanitra sy fanakaratsika mihitsy zay hoe mila matakatra n'izay lalan'andriamanitra zay inona fiainako moa zany tena programman'andriamanitra ahoana tena programman'andriamanitra nty amin'ny fiainako ty de eo am'izay zany ianao matakatra le izy hoe zao zany le programman'andriamanitra eo amin'ny fiainako raha ohatra hoe andeha anambady ianao tanora de fantaro programman'andriamanitra eo amin'ny fiainanao indraindray zavatra efa mazava be mihitsy fa tokony hoe ho alainao vady ohatra le vehivavy de enao nefa mbola misalasala be ianao nefa miain'ny hevitry ny olona sy tenin'olona de lasa votsitra indray le tena fitarian'ny tompo de lasa mandeha any amin'ny hafa indray anao am'izay tsy izy ary de zava-doza rehefa tsy mandeha amin'ny fitarian'andriamanitra teto josoa rehefa tsy nanaraka amin'ny fitarian'andriamanitra tsy nanaraka an'le planin'andriamanitra tsy nandeha tamin'ny fihevitr'andriamanitra de jereo any fa tezitra tamin'ny olona tao amin'ny Israely manao fanikena izy de nataony mpatsaka rano sy mpakakitay reto olona reto gibeonita reto zava-doza zany rehefa tsy ao amin'ny planin'andriamanitra ny fiainana de misy ihany koa andriamanitra karazana lalan'andriamanitra sy planin'andriamanitra koa ny fiainan'ny olona anankiray misy koa io olona zay eritreretinao alainy vady io tsy io le programman'andriamanitra fa efa manome signal l'andriamanitra efa manome famantarana fa de misiriziry amin'ny heviny izy de mitohy am'izay saipatany de farany midorona any amin'ny poto ozy ilay mpanompon'andriamanitra anankiray zay voadaka mbava fo makary amin'ny vehivavy anankiray mba mangataka de tsy manaiky makary de tsy fa voadaka mbava fo foana satria tsy manaraka an'ilay planin'andriamanitra tsy manaraka tsy mahatakatra an'ilay fihevitr'andriamanitra zanak'Israely teta saorana an'andriamanitra fa naneo fahavononana tao anatiny izy ireo ary andriamanitra mihitsy nametraka an'izay fahavononana tao anatin'izay de nanjary tanteraka soamantsara ny lalan'izy ireo nanomboka teo am-panomboana na de nisy zany ady tsy kivy izy ireo marina fa mononmonina satria tsisy rano tany anefa fa tsy nataony ampakivy azy nefa zany rehetrarehetra zany ka ianao koa azo atao ampakivy ianao ny zava-misy rehetra fa indraindray eo ambadika an'io zava-misy eo amin'ny fiainanao io misy planin'andriamanitra tsy takatry ny saina fandresena goavana vahaolana tsy takatry ny saina fa ekeo fotsiny aloha ny fitarian'ny tompo de mivavaha de midira mihitsy anaty fifadikanana raha azonao atao tsy voatery hoe fadianana 7 andro 10 andro fa arak'izay tratra de manontaniany tompo ny amin'ny fiainanao io fa andriamanitra ry havana tsy lany hevitra atafavoananao mpandresana tsy lany filinon'andriamanitra e amonjenanao sy atafavoanao mpandresana io adinao io zany laza aminao fa raha tena ekenao ny fitarian'andriamanitra raha tena takarinao ny fitarian'andriamanitra tena mangataka amin'ny fanamasina ianao ho tafavoako mpandresy ianao amin'io adinao io ho tafavoako mpandresy ianao am'izay rehetrarehetra ataonao satria tsy mbola misy olona nanaradian'ny tompo zany ka hoe nielan'andriamanitra na hoe ho afa-barakana nangaya fa zavatra tiako ampaherezina anao fotsiny de zao hoe takaro ny planin'andriamanitra amin'ny fiainanao ekeo ny fitarian'ny tompo amin'ny fiainanao de ahita ny voninahitry'andriamanitra ianao be dehibe re olona nanaraka ny fitarian'ny tompo atao ten'andriamanitra zany Abrahama ao amin'ny Genesis 17 de mahita kelitsika fa i Abrahama de nanaraka ny planin'andriamanitra araka an'le lohahevitra zay noentiko tany am-piandohana manao hoe tsy voatery mazava be ho ny fitarian'ny tompo i Abrahama tenen'andriamanitra miainga teo amin'ny tany havanao teo amin'ny tany ny rainao sy ny reninao ianao de andeha ianao hoentiko any amin'ny tany zay mbola tsy fantatrao tanao tsy fantatra mihitsy any le fitarian'ny tompo fa anjarantsika ny mangataka de ekeo fotsiny tonga de ekeo tsotro zao fotsiny hoe tompo manaiky ny fitarianao tario ary ahy amboary ny fiainako hoe aitsio ny fiainako hoe rehefa zay nataonao de hoentin'andriamanitra any amin'izay toerana tena tany soa sady malalaka sady iseho ny voninahitr'andriamanitra ianao de ny vahaolana sy ny fandresena sy ny fanasitranana sy ny fanafahana magaga ary ny famonjena i Abrahama de nanaiky nino an'andriamanitra izy de ny sain'andriamanitra ho fahamarinany izay finoany an'andriamanitra azy nino tonga de nanaraka izy tsy ny salasala tsy be question tonga de nanaraka hoe ay zay zany fitarian'ny tompo indraindray ahoana ary ny afantarantsika ny fitarian'ny tompo maneho famantaran'andriamanitra tsy maintsy maneho famantaran'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy misy zavatra foana zany signal kely hitarian'andriamanitra hoe mampieritreritra sao de mba tsy iny ary le lalana tokony alehako sao de mba tsy tia ary le tokony atao sao de mba diso lalana ary za ty eo anoloan'izay ianao le toetra mangingina mandinidinika misaintsaina eo mihitsy andriamanitra manoro hevitra anao
misy feo mibitsika zay mahatonga ny boky Nisaianky milaza manao hoe na ivilo amin'ny akavianao izy na vilo amin'ny akavanana sofinao dia andre feo avy eo ivonao avy eo arina zany avy ao aparatoka ny sofinao izy dia handre feo avy eo ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehana mazava be zay tena Andriamanitra zay hoe rehefa ianao le mangingina le mivavaka sy misaintsaina ny sitrapon'Andriamanitra iny eo mihitsy Andriamanitra le havana no manao lalana antsika eo mihitsy Andriamanitra no mitarika ary tsy avelan'Andriamanitra hoe diso lalana zany ianao am'izay lalana rehetrarehetra zay aleanao fa tariany fony ianao ho am'izay tena tokony ho aleanao. Isaia 30:20 koa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia ny sofinao dia andreteny avy eo ivonao manao hoe ity no lalana ka andehana. Zay ndray ary miafatra menantsika tantian'ity mivavaha mamaky baiboly mieno toroteny fa ndraindraiky ao anatin'ireny toroteny ireny ige no ahitantsika ny tena hoe vaolana dia manana hetaheta iahy ny torohevitr'Andriamanitra iahy ny toroteny na ny Facebook na ny internet na ny radio na ny télé mieno toroteny fa avy amin'ny lalana reny olon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra olona niran'Andriamanitra reny no ahafantarantsika ny plan'Andriamanitra ny fiainantsika tsy misy zavatra hafa fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra no manambara ny fihevitr'Andriamanitra zay mahatonga ny baiboly ny teny manao hoe tsy hanao na inona na inona Jehovah izy raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpamina ny mpanompony. Zany hoe tiako ambarana zany dia hoe mazotoa mihaino tenin'Andriamanitra mazotoa mamaky baiboly mazotoa mivavaka fa amin'ny alalan'izay no ahafantaranao tena plan'Andriamanitra dia rehefa takatao le plan'Andriamanitra dia mihetseha am'izay nao ary rehefa nomen'Andriamanitra ny plan'Andriamanitra izy hoe zao ny anamboaranao ny sambo fiara iny dia mihetsika izy nandritry ny 20 taona mihetsika tonga dia mihetsika am'izay zany tsy eo dia variana be koa fa vavaka plus action égale succès vavaka miampy hetsika mira fahombiazana zay foana mitsika zany tonga dia pratika tsika zany tsy kristiana théoricien be fotsiny fa kristiana pratika atsika zany tonga dia pratikeantsika mihitsy le baiboly mba tsy tonga nio lazainy hoe io nge tantarany zanak'Israely fotsiny ny baiboly io nge boky efa lany daty io nge angano io ane tantaram-bazaha fa iainantsika mihitsy le teny araisitsika mihitsy le teny dia tanteraka le teny amin'ny Hébreu manao fa velona sy maherina ten'Andriamanitra ka maranitra no sambatra roa lela zay zany fa tena manao manao indray amin'ny anaran'i Jesosy tahian Jesosy tamin'ny tsy mbolo fantatro zay hoentiny ampitso na ho atsika na ho masoandro meibalika fa mbola miafina izay rehetro avy totiko fantatra sahady tsy mbolo fantatro zay hoentiny ampitso na ho atsika na ho masoandro meibalika fa mbola miafina izay rehetro avy totiko fantatra sahady kanefa nino nahiseo ny finokotsy jano na atreo fa matoky anao ny fo atraminy farany satria fantatro fantananao izay rehetra mety ho aizao matoky anao ny foko tompo tsy miova kanefa nino nahiseo ny finokotsy jano na atreo fa matoky anao ny fo atraminy farany
satria fantatro fantananao izay rehetra mety ho aizao matoky anao ny foko tompo tsy miova lazaina fa miova ovy zao rehetra izao torahona miserana sy alokamandao tsisy azo ianterana zay mety oety toza vapona maropankafy lazaina fa miova ovy zao rehetra izao torahona miserana sy alokamandao tsisy azo ianterana zay mety oety toza vapona maropankafy kanefa ninona iseo ny finokotsy janona atreo fa matoky anao ny fo atraminy farany satria fantatro fantananao izay rehetra mety ho aizao matoky anao ny foko tompo tsy miova kanefa ninona iseo ny finokotsy janona atreo fa matoky anao ny fo atraminy farany satria fantatro fantananao izay rehetra mety ho aizao matoky anao ny foko tompo tsy miova matoky anao ny foko tompo tsy miova